tiana aloha na tsy tiana dia fa fanoerana anatiny ao anatin'ny fitondram-panjakana no nisiny ny fanovana Premier ministre sy gouvernement iny. Ary zany dia vokatry ny fitarainan'ny fiarahamonina tsy mahavaha ny problema ny fitondram-panjakana. Zany zavatra mitambatra zany na tonga ny fitondram-panjakana tsy maintsy niditra any amin'ny fanovana gouvernemanta satria na izy ary tsy afaka miaina intsony ao anatin'ny fifanoerana ao anatiny. Efa mbarany diazy de Madagasikara matetika iny fa olona tsy niara-ny biazina, tsy niara-ny tezaina, tsy niara-ny fampifeh, tsy miray foto-kevitra koa niara-ny tafatambarana fitondram-panjakana fa dia olona tonga ho azy natamatry ny vitana sy ny fandriana hiaraka etona fanjakana. Izany problème zany dia niteraka ny fanovanan'ny gouvernemanta teo. Raha tsy hiditsika any amin'ny resaka manao hoe inona ny pitsopitso ny mahamety na tsy mahamety eo amin'ny airana toetra tokony fanovanan'ilay gouvernemanta fa hiditra mihitsy any amin'ny fananganana azy satria tsy azo adino fa tokony andraikitra ny fitanganan'ny fanjakana io ny filoham-pirenena sy ny Premier ministre nanangana azy sy izy azo vema miaraka ao. Raha niraisiny io fa hoe gouvernement de combat dia neverina fa tokony hisy endrika ivelany na anatiny nisy mba hita taratra sy namana hoe tena manao combat marina. Fa inona moa zany problème misy eto amin'ny firenena zany? Voalohany dia fametrana fanjakana azo antoka matanjaka mahafehy ny rafitra ara-politika rehetra manontolo ary azo antoka fa mahafehy fitondranam-panjakana. Ny faharoa dia ny hoe ny sosialim-bahoaka ny problème eto amin'ny firenena ka tena mahany zany sosialim-bahoaka izay mangirifiry zany ny fitondram-panjaka-petraka fa raha faratsiny ireo anankiroa ireo raha tsy iretsaka isika mikasika ny hoe fiarovana ny zoma olona sy ny demokrasia eto amin'ny firenena ny combat hatreny eto. Ny fanontaniana dia ny hoe gouvernement de combat mahavahany zany ve io gouvernement io. Mety teny izy hoe mbola amoaka ny programme général de l'État everty nitondrana azy izy. Mety teny fitondram-panjakana io milaza hoe mbola hoavoakanay nefa vao manomboka le raharaha fa ny diazy de Madagasikara mahita fa vao nanomboka le izy dia tonga amin'le fitenenany vazivazy ataon'ilay ngiarabe anankiray zay hoe voateraka dia zazasary. Ny antony dia tsotra, tokony nahena nisan'ny membre gouvernement any fireneka fotrany any Israela na any Togo sy ny namany 20-20 isa membre amin'ny gouvernement ary nakafiapetra ny olona any fireneka hafa sy ny namany rehefa ao anatina krisy sy namany ka tsy tanteraka ny fiainam-bahoaka sy ny sisa nefa tsy mainty entina ny tany fanjakana dia alao ny vola rehetra manontolo atokany hikarakarana fiainam-bahoaka. Lasa budget de fonctionnement vola nodonana ministera ny betsaka amin'izao fotoana andro zao zay tokony amin'ny fotoana milamina ny andaminana an'izany zavatra zany. Faharoa dia ity ny diazy de Madagasikara tsy dia miditra loatra amin'ny hoe nisy niverina na tsy niverina membre amin'ny gouvernemanta be ny taloha mbola niverina ao napidirina vaovao sy namana raha sahala amin'ny tsy ouverture fa sahala amin'ilay olona manaraka ny fitondram-panjakana miaraka ao tsy miditra amin'izay ady-hevitra io izay satria ao anatokony moa raha hitana fa navita azy tamin'ny fotoana andro sy namana ka averina amin'ny gouvernemanta maninona raha averina fa mifantenena mipetraka dia tsotra ny vahoaka amin'ny mamaly azy na vita ny fitondram-panjakana tamin'ny ministera nisy azy marina ve ny olona naverina sa tsy. Ary raha jerena ny karazany olona ny kritika sy manohitra ety ivelany za tsy miteny mpanao politika fotsiny fa za milaza fa mpanao politika matotra ninona toerana misy azy dia manana hevitra ary manana ny tokony horesahany amin'izany fa nivoaka amin'ny akapobe ny société civile sy ny namany izao tontolo izao dia milaza avokoa manao hoe tsisy ninona ny vaingana sy mivoaka atao anatin'izany fitondram-panjakana zany any tokony ametrampanontany fa naninona ny naverina indraiky. Ny faharoa dia ity resaka ouverture izy na fisokafana fa rehefa tena dinina ny fandehanjavana dia zao sahala amin'ny tsy fisokafana na fampidiran'olona vaovao hiditra tao fitondram-panjakana ny misy fa sahala ny hoe fanamafisana olona hiara-disy rahina afaka fehezina fa tsy afaka mifampifeh anatanteraka zany tombotsoa natadiavin'ny fanjakana zany sahala amin'izay ny fahitana ihany ny fandehanjavatra amin'izao fotoana. So dia le mpanohatra misy kosa ny tsy manana n'le tena poids mihitsiny ahafahana mirosana amin'izay zavatra tadiavinareo izay. Le izy aloha io fitondram-panjakana io dia ambarako eto resahan'ny diazy de Madagasikara zany, resahan'ny GPPO zany, resahan'ny RPMR zany
fa tsy ho tafavaoko fa tsy maintsy makany amin'ny fianjarana na oela na oaingana. Ny ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao dia mitady ny fomba rehetra matipatorana mba hahatonga ny safidiran'izay oela ela kokoa. Ny fifanoerana misy eto dia endrika isehony ny fifanoerana teo amin'ny ministra taloha, praiminisitra taloha sy ny filoham-pirenena. Ary mety ny tena marina raha tsy fifanoerana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra taloha ny tena misy, fa fifanoerana eo amin'ny fitantanam-panjakana nisy samy misy tao mihitsy ara ny tena marina anatin'ny raha io. Manaprofo an'izany ny zavatra maro. Ny fifanoerana misy ao anatin'ny samy fitondram-panjakana, ao anatin'ny samy governemanta, reny fifanoerana sahan'ny vahoaka manao hoe solioranina fa tsy ekenay. Tsy vazovazony ary ilay voaka ny gazety reny hoe asoro reto sy asoro reto. Tsy ampodisy toerany reny fa ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy. Zay ny fitinina fa ny mandangaman'olona azo atao. Mamitak'olona mety misy, mamita tena mety misy mavita, fa tsisy mavita mandanga amin'ny tenany. Fantatr'ireo olona mpitondrareo fa sahirana izy fa miady an-trano ao anatin'ny fandehazamanotolo eo. Ary mampalahelo sy matsikaika raha faraparany teo dia lasa ady behivavy le raharaham-behivavy miady dia mifarana ny fijerany fitondram-panjakana rehetra manontolo sy ny sisa. Tsy tantara lalilany zany eto isika fa ny fisamborana, fitadiava fisamborana, ny problema isan-karazany lasa tafiditra ao ny vehivavy rehetra manontolo sy ny sisa. Ny tianambara dia tsotra ao anatin'ny fandehan'ilay zavatra zay resantsika eto. Fepetra anankitelo farafahakeliny ary voaporofo eto ambonin'ny tany ny antony tsy maintsy injerana fitondram-panjakana anankiray. Ny ray voalohany dia ny hoe miaina anatina krizy tanteraka ny fiarahamonina ary reraka izy sahirana tsy mahita ny alehany tsory ary tsy malala ny atokisany. Na eo amin'ny lafiny opérateur économique zany na société civile zany nizan'izy na olona mpiasa-panjakana zany na nivoaka amin'ny ankapobeny tatsaha tanora vehivavy. Ny faharoa dia ity fantatr'ireo olona ireo izy ny mahatonga azy ao anatin'ny fahasaranana. Fa mety miandra ao anatina problema ny olona fa tsy mbola fantany hoe izy ny mahatonga azy anatin'ny fahasaranana. Fa zao efa fantatry ny olona fa ifitondrana io ny mahatonga azy ao anatin'ny fahasaranana. Tsy misy io krizy ao ambony io fa azon'ny mpitondra taony nanafina azy raha ohatra mbola tsy fantatry ny olona ny mahatonga ny problema. Fa amin'ny fotoana afantaran'ny olona rehetra manontolo fa zao ny problema misy ao anatin'ny fitondram-panjakana io tsy mahavoaka ny fiainany dia miady an-trano sy mikorotana izy rehetrarehetra. Ary ny fahatelo farany dia ity ny fitondram-panjakana mihitsy tsy mahavita miaina ao anatin'ny fanjakana tantanana. Efa te hiala izy fa tsy afaka hiala. Zay ny zava-misy amin'izao fotoanan'izao na titsika na tsy titsika. Tsy ny mpanohitra ny tsy matanjaka na tsy manana ny heriny. Fa raha dia ara-potokevitra ny atao eto na fifanjevona eo amin'ny fomba fijery sy fitondrana ny fiarahamonina dia manana ny tanja ny mpanohitra ary manana ny hevitra mazava tokony hitondrana ny raharaha. Iza le leader de l'opposition resahanao ary manana an'izay leader zay ve nareo satria hatreto aloha zany dia tsy hita ny marina izy tena. Zay ny problème zay. Ny problème lehibe dia tsotra. Ny olona eto Madagasikara mitady leader sy mitarika avy hatrany. Ny mouvement micrée sy mamorona an'izany leader zany. Eto le tsisy manenjika mihitsy ny zay filoha fitantanam-panjakana na hitondrana fanjakana amin'ny fandimby na ny ataon'izao. Manana tohanao an'izany rehetrarehetra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe manaova ny tsara sy ny tokony ho izy. Io tsy resaka hoe vao roa volana nipetraka na ray volana nipetraka na roa taona nipetraka. Fa ny olona anankiray sy ny namany raha ohatra tsika reto alefa mitsangana etsy andiha amina hira anankiray. Vao hita fotsiny fiatsika eo anatin'ny ray minitra dia hoe mahay mandira anina. Fantatra ny heviny, fantatra ny tantarany, fantatra ny fotokeviny ary fantatra ny fampiarana tokony hitondrana n'ilay raharaha. Ny problème eto dia tsotra. Raha mamaly le resaka ny resahana teo. Izy anie tsisy manaiky manao hoe tsy misy problème nataon'ny tany aloha e. Fa matoa manohitra na milaza hoe tsy mety nyzao ary tsy mijanona manao politika manohitra na manamboatra zavatra zany dia tsotra. Oka kosa zay tonga eo. Tsy laza manao hoe be ny problème tany aloha sy ny sisa. Fa tokony ilaza izy hoe zao nanamboarako amin'ity indray satria zay niakarako ato amin'ity fitondrana ity. Ary io tsy isakaka famiatsiny manao hoe iza ny tompony andraikitra amin'izao raha rehetra manontolo sy ny sisa zao. Ny hafarany antsika dia veritsika any amin'Andriamanitra sy any amin'ny Jesosy Kristy io resaka io. Dia problème be. Fa zao andraso aloha fa izao no mahatonga an'izy mahatonga miresaka an'izy hoe rehefa maka andraikitra anao mahatokony andraikitra dia raisinao ilay zavatra. Ny tena marina eto dia tsotra. Ny fitondram-panjakana maro saky ny fandimby teto
dia fitrim-panjakana miroa na ny amin'ny néocolonialiste na ny mpanjanatany sy ny namany a mandoalika mangataka miankin-doha any ka le politika internationaly sana mandidiny tia nitonany an'le raharaha fa tsy mijery tobotsobahoaka mihitsy sisisy izy any tsy hitavavoaka ty firenena misy antsika ity zay no mahatonga ilay mpanohitra fa tsy hoe manohitra foto-kevitra vitsivitsy namany apetraka eto fa any amin'ny fomba fijery ny tonanay azy raha ny mpanohitra misy anay GPPO dia metraka amin'ny tenanay olim-pivoarana zay a ao anatin'ny atao hoe social démocratie ny rafitra apetraka eto izay ny problème tsy république sociale mipetraka eto fa république antikely misy ny akamaroan'ny olona zay mitondra tamin'ty firenety hatramin'izay dia zao raha fianakalamanjany izy raha mivoaka sy ny namany dia sala amili-pivoarana sy ty vahoaka daoly ary alefa le programme sy nama rehetra manontolo zay misy na ity fanjakana amin'izao fotoanandro sotreny fompirenena io azy ary na prime ministre fandimby teo tamin'ity fanjakana ity dia nametraka amin'izany avokoa manao hoe zay miary tombotsy vovoaka sy ny sisa ireo ministre manontolo sy sisa ireo fa rehefa tonga eo izy dia tsy ilainy lazay no nambara satria tsy hainy tsy fantany fa programme fa mifanaraka amin'ny tombotsony ty kely sy miankina tanteraka amin'ny mpanjanaka raisam-pirenena io no tanterana le raha any problème misy eto amintsika sy ny namana io amfandeha le zavatra vao naverin'ny namana anankiray ny teny teo manao hoe miankina amin'ny tetikadiny banque mondiale miaraka amin'izao sy ny sisa za manokana lasa eritreritra ao anatin'le fandehilizy manao hoe mbola izany ihany ve nitonana ny ty raharaha ty ny firesana mivantana avy hatrano milaza manao hoe vao manomboka gouvernement toko tsy tsarainareo mbola tsy mivavaka tany am-piangonana akory ve dia vao opanareo mbola tsy mitanangady akory izy ve dia lazainareo zao sy sisa diso be zany zany raisonnement arithmétique zany fa ifanjakana io tsy tsaraina amin'izao ataony zao hoe na hifanovana sy namany ataony io fa tsaraina amin'ny antombony io sy ny tetikatsy namany ivery tokony atao rehetra manontolo hoe arakaraka zo zavatra iny ijerena azy ka izany afaka milaza eto fa arakaraka nalalavirana lelanendrena ny fompirenena sy nametrahany programmany no ahitantsika fa mikrosifahana foana tiana rehetra manontolo eto ahoana ny inona sy ilazana fa tafavoaka ny raha io tsy naraka ny tokony ho izy ambonin'izay fifanoerana ny anganina fanjakana vaovao ambonin'izay ny vahoaka efa anatin'ny fahasiaranana ambonin'izay ny teo ihany ny naverina anatin'ny gouvernemanta ambonin'izay tsisy programme vao averina na apetraka eto ty firenena misy antsika ity asa zay ny ilazana zay ny ilazana sy namany manao hoe raha continuité de l'état sy namany diso ny fametrahana ny continuité sala milaza manao hoe za dia anoho iny ratsy nataonareo hatramin'izay ihany sala am'izay midika andraso aloha mbola tohizako mba iresako ao le resaka tatsy ny tena maky diso be zany resaka fa hoe raha miova ny fanjakana sy ny namany ny mpama sy ny sisa mpamatsy atsika ny firenena lehibe sy ny namandreo manampy atsika vola va am'ireo na aijarana hitantsika vola diso be zany ny lazako diso anatin'izany di ty raha ny politika taloha ihany ny ampiarinao sy ny fomba fitantanana raha fimpanjakana fomba fijery miankin-doha sy ny écologiste sy namany io a dia marina tsy maintsy miankina amin'izay ianao fa raha fijery vaovao fandaminana vaovao impiry zay ny proposé sy ny laza fa avoay ho hitany be sy ny maro ny tableau de bord eto amin'ity firenena ity fa raha fa ratsy ny azahoana manindra sy miara-mitantana ahitany voaka malagasy ny ramanontolo fa takitaky zao ny fandiniana budget hitany tao firamanontolo sy misy tya nanao an'izany va hifanjakana io faharoa ao anatin'izay aiza ho aiza ny fanajana ny lalam-panorenana zay lalam-panorenana tsy de tena tokony ho izy ary sy lazaina hoe tsy mety zay ko mahita fa betaka ny tsy mety eo anatiny io farafaratsy naninona ny tsy najaina ny HCC amin'izao fotoanandro vao tokony ny HCC koa misy lalana mife azy any amin'ny resaka anina stabilité indray no apetrany fa zay kosa aloha manao balizy zay mba tsy hatonga ny firenena indray a iletsika ny vahoaka zay io zany eo no mahatonga na ny telo sy milaza lizy manao hoe ny foto-kevitra sy fomba fijeriny mihitsy tsy hatafavoany fa misy lalana vaovao programme politika vaovao zao na mitona ny raharaha zany resaka mikasika ny hoe tsy famezana vana ny rafitra mpanao contrôle eto amin'ny firenena zany na any amin'ny resaka tribunal zany na ny mahilalana fanarahana amin'ny cour de compte sy ny sisa famezana vana ny assemblée nationale iasa ny tokony zany sy ny sisa rehetra manontolo tsy famezana an'izany dia miteraka korotana amin'izao fotoanandro zao ka izy ny tokony andraikitra amin'izany ny rafitra amin'izao fotoanandro zao ny fandehan'izy